Eny avy kory aby sika salamaby va finaritra aby ragnandria tonga soa eto amin'ny catéchisme d'adulte isaky ny alarobia tolakandro miovaova moa ny ora arakaraky ny fotoana mahafaka moa zany ny ora ka dia ialana tsiny raha ohatra ka miovaova matetika ny orantsika eto tsy mahasakana antsika nefa zany a ny lohateny zay resahantsika androany indray a mbola tohiny amin'ilay hoe ireo olana fototra ny olombelona dia ny androany hoe ry Adama aiza moa ianao ry Adama aiza moa ianao mialoha zany dia mivavaka isika rehetra misaotra anao Jesosy nomenao ndraiky tolakandro ty zay ahafahanay miresaka ny amin'ny sitraponao ny amin'ny teninao ny fanontaniana zay apetraka ao tokoa hoe aiza moa ianao dia fanontaniana manavatsava ny anatin'ny fo amam-panana ihany dia mba samy hametram-panontaniana ny tenanay tokoa zay nitenena indray amin'ity takariva ity ry fanahy masina fa miandry anao zahay amen ry Adama aiza moa ianao marina fa zay fanontaniana zay dia napetraka tamin'ny Adama manokana raha ny texte biblika no resahantsika ao amin'ny Genesisy tamin'ny fotoana raha tsaroanareo tamin'ny fotoana zay nanotany izy mivady de niery an'Andriamanitra izy nandositra nitsoka niafina de rehefa nitsoka nandositra niafina dia nitady azy Andriamanitra ka nanao ny fanontaniana hoe ry Adama aiza moa ianao zao anefany ny teny hoe Adama ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy toko faharoa dia tsy manondro olona anankiray averiko ny teny hoe Adama dia tsy manondro olona anankiray le Adama zany tsy anaran'olona tsy anaran'olona ho mitovy amiko hoe Jean-Luc tsy anaran'olona hoe Max na hoe Rakoto na Rabe fa ny teny hoe Adama dia ravovoka raha zay ka mba nilazantsika azy amin'ny teny frantsay hoe le glébeux na le poussiéreux zay ny dikany atao hoe Adama donc tsy olona ray no ivantana an'ity fanontaniana ity fa ny olombelona rehetra no ivantana an'ilay fanontaniana hoe ry Adama aiza manao zany hoe ry Adama ry olombelona ry zanak'olona aiza moa ianao donc zany fanontaniana ty tsy fanontaniana miantefa amin'ny olona anankiray fa ny fanontaniana amitsika olombelona nofa mandraritra satria lay figure ny Adama ao amin'ny soratra masina dia figure représentative ao izy ny teny vahiny zany hoe misolo tena atsika rehetra izy amin'ny voambolana teny anglisy dia milaza hoe corporate représentative
zany hoe ao amin'ny Adama no isehoantsika rehetra. Donc zany a ty fanontaniana ty de fanontaniana mipetraka amin'ny olombelona rehetra. C'est une question existentielle pour toute l'humanité. Ho an'ny olombelona rehetra, ho an'izay natera-behivavy rehetra no mipetrahan'le fanontaniana hoe ry Adama aiza moa ianao? Ho anao, ho anahy zany le fanontaniana. De ho hitantsika hoe inona ny dikan'le fanontaniana. Fa averiko indray nefany a, rehefa mamaky ny baiboly na misoratra masina isika dia tsy mamaky zany toy ny mamaky roman ka hoe ohatrany ahoana ny tantaran'ny Adama sy Eva. Tsy tantaran'ny Adama sy Eva io fa tantarany raha olombelona sy Andriamanitra. Ilay Adama zany a tsy anaran'olona tena nisy fa milaza hoe figurena fotsiny hoe Adama fa isika olombelona rehetra no resahana aminy. Tsy hoe inona ny zavatra nisy marina ara-tantara. Eto zany avahana tsara ny atao hoe réalité sy vérité. Tsy réalité factuelle io, tsy réalité historique io, fa vérité no resahana eto. Fa ny baiboly hoy aho dia tsy livre d'histoire, tsy boky tantara, na archive historique, fa livre théologique. Mila mazava zay zavatra zay. Ny baiboly dia livre théologique fa tsy livre d'histoire. Donc zany raha ianao mandeha mamaky ny baiboly hitady porofo historique dia hozy izy ny teny vahiny hoe tu te gourres. Fa ny baiboly dia boky théologique satria fitambarana compilation na boky maromaro. Donc zany hoe inona no hafatra ampitaina ambadik'ilay asa soratra. Donc raha mipetraka ny fanontaniana hoe ry Adama aiza moa ianao, de Andriamanitra zany mitodika amy raha olombelona rehetra fa tsy hoe mitodika amin'ny Adama irery le lehilahy vadiny Eva fa fanontaniana mipetraka amitsika rehetra. Raha jerena ny hevitry le teny io a, miverina atsika zany any amin'ny texte hébreu nanoratana azy. Dia misy dikateny anankiroa malaza azy daholo. Ny dikateny voalohany de hoe Adam, où es-tu? Na hoe ry Adama aiza moa ianao? Ny version faharoa de hoe Adam, où en es-tu? Na hoe ry Adama aiza ho aiza ianao zao? Ireo dikateny roa reo a samy marina daholo. Fa ny mahazatra atsika de le hoe ry Adama aiza moa ianao? Hoe Adam, où es-tu? Na koa hoe zay ny mahazatra atsika zay. Fa misy version anankiray koa zay tsy mbola fandretsika fa marina ara grammatikaly ary marina ara syntaxe sy lexicale de hoe Adam, où en es-tu? Ry Adama aiza ho aiza ianao zao am'izao toe-javatra misy anao zao. Samy hafa reo zany a. Ry Adama aiza moa ianao sy ny hoe ry Adama aiza ho aiza moa ianao. Fa hoy aho hoe ireo version anankiroa reo de samy marina daholo. Ka mialohan'ny hirosotsika amin'ny isaky ny version tsirairay a, de tiako ny manamarika fa tsy Adama ao amin'ny Genesis no acteur principal. Matetika atsika rehefa mamaky azy de ohatrany hoe mifantoka amin'ny tantaran'ny Adama. Fa rehefa tena zoinao le voasoratra rehefa mamaky an'le tantara ianao, Andriamanitra mikatsaka mitady an'i Adama no tena misongadina eo. Andriamanitra mitady an'i Adama no tena premier plan. De mitovitovy amin'ny tantaran'le zanak'Adala. Raha mahatadidy anareo. Tantaran'le zanak'Adala, rehefa miverina rehefa mamaky an'iny tantara iny olona de hoe tantaran'ilay zanak'Adala. Fa ny tena marina de ny tantara ny nikatsahan'le rainy, niandrasan'le rainy le zanak'Adala mahody. Aiza ny accent mipetraka ny tsinjopeo? Any amin'ny action'Andriamanitra. Andriamanitra
tsy andriamanitra azafady ny rainy no acteur principal de ohatry zay koa ty tsy adama no acteur principal fa andriamanitra mitady any adama za zany raha mamaky ny genesis toko fahatelo dia ny nitadiavan'andriamanitra any adama fa tsy hoe ny nanotany adama amin'andriamanitra zareo tsara fa tsy mitovy le angle de vue raha za zany a de hoe ny nitadiavan'andriamanitra any adama fa tsy ny hoe ny nanotany adama tamin'andriamanitra ao a de mitovitovy a hoe amin'ny tantarany ilay zanakadala ny tantarany adama sy eva tena réplique similaire fa ny ray ty amin'ny filazana tsara ny ray aty amin'ny testamenta taloha i adama de tsy inona nataony no simbainy ny zavatra zay nataon'andriamanitra voaozona ny tany no nataony zany hoe lasa simba daholo ny zavatra rehetra lasa namefitsilo azy ny tany lasa ny atsemboan'ny tavany no inanany lasa mijaly raha vehivavy mba ananaka zany hoe le zavatra tsara nataon'andriamanitra no simbany de le zanakadala ko ohatry zay no laniny daholo ary nipotehiny daholo ny lovany zay avy tambay mitovy zany reo tantara reo de mitovy ihany koa hoe iza no mikatsaka tsy le zanakadala no mikatsaka tsy adama no mitady an'andriamanitra fa andriamanitra no misahirana mitady any adama tiako tsindrina tsara zay zavatra zay satria izay no capitale amin'ny théologie de la grâce tsy isika olombelona mihitsy no mahay mitady an'andriamanitra tsy mahay mitady an'andriamanitra rantsika fa andriamanitra no manao ny fomba rehetra hahitantsika azy averiko tsy mahay mikatsaka an'andriamanitra ny olombelona satria ny natiorantsika mihitsy nova natioram-panota ary amy mahampanota-tsika de tsy mahay mitady an'andriamanitra tsika fa andriamanitra no manao ny fomba rehetra hahitantsika azy de itenana hoe ka misy soratra masina am'teny hoe nitadiavany jehova de ahita azy anareo mariny zany kanefa andeo vakitsika tsirairay ary voalohany ao amin'ny isaia toko fa 5 ny andeliny voalohany mba raiso kely zay isaia 5 ny andeliny voalohany isaia 5 ny andeliny voalohany to zao vaky ny teny amin'ny anaran' jesosy notadiaviny zay tsy naniry aho zay tsy naniry aho safady sy hitany zay tsy nitady hoy zaho tamin'ny firenena zay tsy nantsona tamin'ny anarako inty aho mazava be zany a isaia 65:1 notadiaviny zay tsy naniry aho afafa be zany phrase zany zany hoe Dieu s'est laissé trouver fa tsy hoe isika no nitady an'andriamanitra de nahita azy fa andriamanitra no nanao ny fomba rehetra hahitantsika azy zay le izy eto hoe notadiaviny zay tsy naniry aho sy hitany zay tsy nitady be ngamba zany a hitany zay tsy nitady zay ny ray ny faharoa ao amy jeremia toko 7:20 andiny 1:12 ka hatramy 7:12 haitsika io verset io fa averina vakiny jeremia mba misy mandray a jeremia 29:11-13 jeremia toko 7:20 ny andininy 1:12 ka hatramy andininy 13:10 zao ny fivaky ny teny ao ny anaran' jesosy fa izaho mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy Jehova de hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny farany eo haitsika eo ary hiantso ahy ianareo dia ka handeha sy hivavaka amiko azafady dia hiaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra eo ary le ohatrany hoe mifanipaka ve hoe ay zany ka raha ozanao hoe aka io ary zany ozanao proof fa zany no mitady an'andriamanitra
avakio aloha manomboka amin'ny andininy faraky ambin'ny folo. Zay ianao vao mamaky ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa ry amin'ny andininy faraky ambin'ny folo zay izaho efa mahalala ny hevitra heverako anareo. Zay aloha mandeha mialoha. Izaho efa manana hevitra, zany hoe efa manana plan. Amin'ny teny français, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Efa misy plan zao, efa misy drafitra matipaika eo, efa misy lamina mipetrapetraka eo. De zay ianao vao lazainy hoe hitady ahy ianareo, dia hita. Hivavaka amiko ianareo, dia hianao anareo aho. Fa tsy hoe no ianao mitady, tsy hoe no ianao mikatsaka, tsy hoe no ianao mivavaka, dia miseho aminao Andriamanitra. Na manambara-tena aminao Andriamanitra. Fa izy no efa manambara-tena antsika. Zany hoe Andriamanitra no mitady fa tsy ny olombelona no mitady an'Andriamanitra. Ny mahazatra antsika hatramin'izay hoe tadiavan'Andriamanitra, katsao Andriamanitra. Non, Andriamanitra no mitady antsika. Mahavonina fa rehefa mamaky an'io sika dia maika ny anindry an'le hoe zaho no mitady an'Andriamanitra. Zay foana moa toetra ny olombelona, te hametraka ny songadina ny tenany izy hoe izaho no mitady an'Andriamanitra, ohatran'ilay mpanan-karena. Hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Ka noho zany matoa ianao zany mahita azy, mahita an'Andriamanitra dans le sens ara-panahy resahako eto zany. De satria izy no nitady anao taloha, fa tsy ianao akory no hendry na manatsaina hitady an'Andriamanitra. Porofon'izany zao texte zao lohatenitsika androany zao le hoe ry Adama aiza moa ianao. Eo a, hidirantsika am'izay ary le hoe ahoana ny hevitry le teny hoe Adam où es-tu? Dia amin'ny tapany faharoa indray tsika hiditra am'le hoe Adam où en es-tu? Adam où es-tu? Zany hoe ry Adama aiza moa ianao? Dia ary amin'ny tapany faharoa tsika hiresaka hoe Adam où en es-tu? Ry Adama aiza ho aiza moa ianao? Reo dika telo reo zany samy marina daholo handikana an'ilay izy avy amin'ny teny hébreu. Ndeo ary resantsika ny voalohany hoe ry Adama aiza moa ianao? Textuellement parlant, zany hoe araky ny texte eo ambanin'ny masontsika, dia naninona i Adama? Niafina izy. Niafina hina ny antony niafinany? Nandeha niafina ao ambadiky niafina tany ambadiky ny hazo, niafina tany ambadiky ny zavaboary. Satria naninona? Matahotra. Intéressant be le fomba ilazany azy. Nay jerentsika le partie misy an'izay amin'ny Genesis toko fahatelo. De zao voalaza zao. Ary nandray an' Jehova, andiny fahavalo. Ary nandray an' Jehova nitsangatsangana teo amin'ny sa izy rehefa ho hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehova Andriamanitra tao anatin'ny hazo, tao amin'ny sa. Io partie tapany faharoa io be dia be ny olona tsy mamaky an'io tsara. Ny hoe de nandeha niafina fotsiny izy, fa faritany tsara. Ary de niafina tao anatin'ny hazo izy ireo. Averiko tsara le vaky teny fa misy zavatra tonga de safetily tao zany vazaha. Ary nandray an' Jehova nitsangatsangana teo amin'ny sa. Zany hoe eo amin'ilay zavaboary zany. Ary rehefa hariva ny andro raha lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehova tao anatin'ny hazo ao amin'ny sa. Inona zany? Zany hoe miafina an'Andriamanitra tao ambadiky ny natiora, tao ambadiky ny zavaboary, tao ambadiky ny hazo, tao ambadiky ny zavatra zay misy teo i Adama sy Eva. Paraphraseko le texte. Natahotra inona zany izy? Natahotra inona zany izy? Inona natahorany? Natahotra an'Andriamanitra izy. Lasa niova ny fifandraisany, lay Andriamanitra miona aminy foana isaky ny rendez-vous. Isakariva tonga Andriamanitra mitsangatsanganao amin'ny sa. Fa naninona tapitapika eto?
lasa natahotra an'Andriamanitra izy ka niafina ao ambadiky ny hazo. Tsy ndreko tsara mihitsy zay zavatra zay. Amin'ny baiboly teny frantsay ngambany a tsara mba jerentsika kely izy io. Fa misy zavatra tiako atongavana. Vakiko a Genèse chapitre 3 verset 8 amin'ny teny frantsay ialako tsindrindra. Alors ils entendirent le Seigneur qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Merci Anthony. Ato ambany maso verset io. Dia mba napetraka mantana inona no nampatahotra zareo. Teny amiko anareo zafady. Koa ve dia ho sarotra pastera fa nohon'izy ireo nanota. Marina zany. Fa zao misy zavatra fanampiny. Tafiditra tao anatin'izy ireo le virus sy n'ilay satana dia le hoe lasa fahavalo nataony devolo lasa fahavalon'ny olombelon'Andriamanitra, lasa matahotra an'Andriamanitra ny olona. Ilay Andriamanitra namany teo lasa atahorany. Zany hoe mitovy amin'ny devoly raha olombelona lasa matahotra an'Andriamanitra. Eto zany dia amin'ilay sens négative fa tsy amin'ilay sens positif fa le hoe mba matahora an'Andriamanitra. Fa le hoe lasa mitovy amin'ny devoly mangovotra eo anoloan'Andriamanitra. Or tsy normal zany. Olona ohatr'izao amin'Andriamanitra izy. Mitsangatsangana ao amin'ny voasà foana Andriamanitra isan'andro san'andro. Comment se fait-il tapitapika eo lasa mampatahotra azy ilay Andriamanitra izay mpiresaka aminy isan'andro. Zay le fandriky zay le fitaky le devoly hoe tafiditra le virus hoe tsy tia anareo Andriamanitra. Fa raha tia anareo izy dia navela nihinana an'ilay hazo fahalalana tsara sy andrasy nareo. Zany hoe monteny devoly zany na odiny devoly ny manipuleny devoly ny influenceny devoly ny sain'ny raha olombelona hanana toe-tsaina fikomiana ka rehefa tratra teo amin'ny fikomiana dia lasa matahotra satria mitovy amin'ny devoly mikomy miafina an'Andriamanitra. Hoe tsy voatery mila an'Andriamanitra nareo fa afaka mahaleo tena samby rery. Dia inona ny vahaolana hitany rehefa le nitanjaka anie tsy hoe arabaky teny fotsiny fa tena natsiaro eo zany vao nianjahanja. Dia rehefa mianjahanja ianao a menatra ianao a dia mitady fialofana, mitady zavatra ifikirana, mitady zavatra isarangotana satria tu es vulnérable. Dia inona solution raha olombelona? Miafina tao amin'ny saha. Misy dikany be ilay izy. Zany hoe rehefa tsy Andriamanitra intsony no miankinany dia mitady refuge hafa izy. Dia inona le refuge? La nature. Azonareo ve le izy? Tamin'ny voalohany zareo a tsy mila miafina zany na dia mitanjaka aza satria ohatr'izao amin'Andriamanitra izy. Fa rehefa hoe tsy tianareo Andriamanitra dia mikomy tamin'Andriamanitra satria fikomiana le izy hoe zay koa mba teo velona teo tia tsara sy ny raha tsotra an'Andriamanitra dia liboridana. Dans le sens hoe vulnérable. Dans le sens hoe tsy manana nizaniza ianterana intsony dia voatery tsy maintsy tsy ndreko tsara tsy maintsy mitady hery hafa hialofana ny olombelona. Zay lazaiko anareo hoe l'être humain est intrinsèquement religieux. Tsy misy zany olombelona tsy mino fisian'Andriamanitra zany fa tsy maintsy mitady force supérieure foana ny olona hialofana. Fa soit izy mialoka amin'Andriamanitra, soit izy mialoka ao ambadiky ny nature. Ho resahantsika eo rehefa avy eo le izy fihinana le nature. Ary iny nature iny lasa andriamaniny. Se détacher amin'Andriamanitra izy, misaraka amin'Andriamanitra izy, dia tsy maintsy anthropologiquement parlant, tsy maintsy mitady refuge.
olona ahafahany miaro ny tenany de hitany izy mivady de hoe andaotsika hialika atao ambadiky ny mare nature de io no lasa andriamaniny satria io no miaro azy de le fanontanin'andriamanitra zany teny hoe ry adama aiza moa ianao de midika hoe fa naninona ianao no mitady fialofana any ankafa fa tsy amiko intsony izay midika an'le fanontanena tsy hoe kory tsy fantatr'andriamanitra ny misy azy fa inona nanosika anao mitady fialofana hafa fa nga tsy fialofana azo antoka zaho jehovaandriamanitra ao fa maninona anao mialoka any amy ravikazo mialoka ary amin'io zavaboary zay kolo io ve mianteheranao io tany zay mahafatifatanao io ve miverinao fa sandrinao hatafitanao fa tsy zaho maty amin'io ianao porofony zany rehefa tonga andriamanitra de nahita azy ny tanjaka de hoe sady nareo ieva nandrary ny ravikazo nanakonana ny taovan'ny taovam-pananahana takokenatra ridicule tsy mateza tonga ny ariva lona izy de andriamanitra ndray ny mbola sahirana namono biby ka name azy ody biby natafy azy zany hoe naseho aminy hoe ianareo ny eritreritra fa ny fialanareo amiko ka hialoka amin'ny hery anankiray no sécurité ho anareo fa miady lavaka handevenana anareo nareo zay midika le hoe ry adama aiza moa ianao ry adama fa naninona ianao no miala teto amiko fa mieritreritra ve ianao fa azo antoka io mare nature hianteheranao io ao izay no mitarika atsika am'izay a any am'ilay fisainana atao hoe pantéisme mba soratana kely pantéisme PANTHEISME pantéisme ho azavaiko le izy ataoko miadana satria somary miditra aladala kely tsika teo no nipoirany atao pantéisme zany hoe miala avy amin'ny finoanan'andriamanitra de makany amy pantéisme ny olombelona miala amy fianteherana amin'andriamanitra ny olona de lasa nakany amy pantéisme misaotra ny antonisy mpitorona fanafo ina le pantéisme raha tsorona atao mahitsy be de zao hoe amy teny frantsay l'univers et le divin forme une seule unité zany hoe izao tontolo izao ny zavaboary sy andriamanitra dia zavatra ray ihany fa tsy zavatra roa samy hafa zay zany izy définition akapobeny de ho asehoko anareo eto fa be debe no pantéiste sans le savoir l'univers et le divin forme une unité une seule unité zany hoe ao anaty zavaboary andriamanitra ozy izy ny pantéiste tsy misy andriamanitra fa izao tontolo izao io no andriamanitra izay mahatonga ny olona mitony tena mireare hoe ate satria izy mieritreritra hoe ato am'ty zavatra azo tsapaitanana sy ty tany ity no fialofana tsara indrindra mitovy amin'ny adama mialoka tao ao zay ny source ny athéisme ny pantéisme ny athéisme zany dia nateraky ny pantéisme hoe la mare nature n'est autre que le divin zany hoe tsy misy zany andriamanitra zany na hoe miala ianareo am'io andriamanitra io fa mialofa ato am'ity mare nature ity fa ity no source ny aintsika rehetra ty tany ity no loharano ty tany ity zany no fialofana tsara de misy karazany anakiroa ny pantéisme ao ny pantéisme matérialiste ny pantéisme matérialiste zany hoe seule la matière qui compte zany hoe io no ny matière no fialofana azo antoka indrindra ireo zay milaza hoe les réalités factuelles no zava-dehibe fa raha ohatra réalité invisible zany a tsy hita maso zany a tsy azo antoka zany fa ny zavatra azo tsapaitanana no fialofana
azo antoka indrindra. Tanareo fa ny bokin'ny Genesis tena milaza ny zavatra iainan'ny olombelona ankehitriny. Ny zavatra azo sapaitana zany hoe ny matière no garantie. Fa ny spirituel dia tsy azo sapaitana dikazay tsy azo ialofana. Zay ny anankiray, matérialiste. Ny panthéisme faharoa dia eto le lazain'ny mpandinika hoe panthéisme acosmique, ACOSMIQUE, zany hoe avy amin'ny teny hoe cosmos, acosmique mitambatra. De eto ndray ry zalahy ésotérique no betsaka ato. Zany hoe ity univers misy atsika ty zany ozy izy dia ahoana ny filaza azy, tsy hoe noariana fa hoe avy amin'io no avy émanation'lay divin ny univers. Zany hoe nivoaka avy tao amin'Andriamanitra ao amin'ny tsy Andriamanitra le divin masy tsy voatery Andriamanitra fa ohatry hoe hery anankiray de misy hery, misy vibration, misy force cosmique ity univers ty satria nivoaka avy tao amin'Andriamanitra de io no Andriamanitra. Izany mahatonga ny animisme, ny fanompo-tsampy. Ny fanompo-tsampy zany tsy hoe sanatria olona minomino foana, fa ny manompo sampy de satria ny finoany mpanompo sampy na ny finoany animiste de hoe ity univers ty dia misy force divine satria nivoaka avy tamin'ny angovon'Andriamanitra. De satria nivoaka avy tao amin'ny angovon'Andriamanitra tany ity de misy force divine, zay no mahatonga azy hoe miakohoka amin'ny vato, zay mahatonga azy hoe miakohoka amin'ny rano, satria hoe nivoaka avy tao amin'Andriamanitra, tsy hoe asan'ny tanan'Andriamanitra fa nivoaka tao amin'Andriamanitra. Zany mahatonga reny toerana ohatran'ny ladoany reny, reny toerana fanompo-tsampy reny misy rano mivoaka eo de mivavaka eo zalahy, ohatran'ny rano miketrika, satria nivoaka avy eo amin'ny Zanahary hono iny rano iny, ka iny rano iny zany dia divin ary ivavahana. Tafiditra ao anatin'io panthéisme io ny animiste, zany hoe ny olona entre guillemets manompo sampy. Tafiditra ao anatin'io panthéisme acosmique io ry zalahy ésotérique, hoe mila mitrandraka ny vibration sy ny force cosmique any amin'ny habakabaka, ry zalahy new age ao anatin'io koa. Ny new age rehetrarehetra koa ao anatin'izany satria hoe misy force cosmique, misy force divine honya io univers io satria nivoaka avy ao amin'Andriamanitra. De ny religion orientale rehetrarehetra ao anatin'izany koa, ary ao anatin'izany ny animisme na ny animisme eto zany de le hoe ny fanompoana ny zavaboary. Zany ary amin'izao fotoana zao le lamaody be misaky écologie, mampatahotra be ny écologie lasa religion amizao ratsy miteny hoe ratsy ny fitiavana ny ny tontolo iainana fa ça devient une religion. Misy olona mandeha any anaty ala de manoloka ala izy, manoloka hazo izy de hoe andeha haka force any amin'ny forêt aho ozy ny sasany. Misy olona manao méditation any anaty ala de satria hoe io ala io ny manome force cosmique. Zany ny ésotérique zany. Panthéisme acosmique ny filazany zany. Io le Adama mandeha mihery any amin'ny hazo, Genesis toko fahatelo andiny fahavalo. Miala le sorony amin'Andriamanitra le hery fiarovana fa aiza izy mitady fialofana any amin'ny zavaboary. Genesis toko fahatelo andiny fahavalo. Le tahotra zany c'est compréhensible. Fa izao tellement le olona miororo sy matahotra de mitady hery fiarovana izy de aiza izy no mitady an'io any amin'ny zavaboary. Satria heveriny fa io nivoaka avy tao amin'ny Zanahary de iny manome azy force. Zany ny new age, ao ny animiste, ao ny religion orientale. Ao de eo sahady zany de efa hitatsika fa ty Genesis toko fahatelo ity de maneho mazava tsara sahady fa aiza ny olona no mieritreritra hitady fiarovana. De soit izy mitady fiarovana any amin'ny matière, ny matérialiste,
hoe ny fahaizako, ny karamako, ny fianarako, ny intelligenceko, ny sandriko, iny lay fialovana voalohany. Soit izy any amin'ilay panthéisme ésotérika, acosmika, de mitady force métaphysique. Tsy maintsy ray am'ireo. Rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona zany a, de tsy maintsy mitady fialofana izy. Na izy mitady fialofana any amin'ny matériel, na izy mitady fialofana any amina force métaphysique. Tsisy afa-tsy ireo ny olombelona eto ambony tany. Afaka miteny izy ny Dionymède, za tsy manompo sampy, za tsy maintsy ara am'ireo reo izy. De ny soratra masina milaza hoe reo olona mitady fialofana amin'ny matière, de io le lazain'ny soratra masina hoe ny kibony no andriamaniny. Ny kibony no andriamaniny. Ah oui, les matières. Averiko eto ndray ary ny teniko hoe tsy ny filazana hoe misy ve Andriamanitra no fanontaniana lehibe indrindra. Efa dépassé par le temps zany. Est-ce que Dieu existe? C'est plus là le problème. Le problème ne se situe pas sur l'existence de Dieu ou pas. C'est un faux problème. Ary zay ny afetseny zala athéiste nakisany any les problématiques. Faux problème zany. Fa ny vraie question, ny tena question de zao hoe aiza ianao no mitady fialofana. Io no fanontaniana mipetraka. Any amin'iza ianao no mitady fialofana. Any amin'inona no iankinanao sy anteheranao. Aiza ianao mitady refuge. Dia ahoana? Rehefa tsy maintsy mamorona ny olombelona, tsy maintsy mitady force anankiray ialofana. De io le lazain'ny Spinoza, le philosophe Spinoza, navadiny fotsiny ilay phrase ao amin'ny soratra masina le hoe ary Andriamanitra nahary ny olona araky ny endrik'Andriamanitra. Dieu créa l'homme à son image. Dia zala panthéiste koa dia l'homme a créé Dieu à son image. Spinoza ny teny an'izany. L'homme a créé Dieu à son image. Mifanaraka amin'ny besoin, mifanaraka amin'ny filany, mifanaraka amin'ny attenteny. Zay zany ny zavatra anankiray. Zay zany le hoe ry Adama aiza moa ianao. Zany hoe ry Adama any amin'iza no ialofanao. Zay tika. Any amin'iza no hitadiavanao fialofana. Zay ny tika le hoe ry Adama aiza moa ianao. Mazava? Genesis toko fahatelo andiny fahavalo. Le deuxième version io Genesis toko fahatelo andiny fahavalo indray no resantsika hoe Adam, où en es-tu? Raha vatika amin'ny teny malagasy de hoe ry Adama aiza ho aiza moa ianao zao. Ity fanontaniana faharoa zany fa ity fanontaniana ity zay mitovy amin'ilay voalohany io fa amiko karazana suite, zany hoe programa voalohany zany de hoe aiza moa ianao, zany hoe any amin'iza ny fonao, any am'izay misy ny arenanao no misy ny fonao zy Jesosy, sa tsy zay? Any zany no iankinanao, any zany no ialofanao. Ary rehefa nisafidy ianao hoe bon, za zany rangahy any amin'ny matériel no iankinako satria azoko antoka fa iny ny volany maharangaha, iny vola iny mahatafita, iny no mahatremalaha, iny no ananako vody andro merika, iny zao, ok, any ianao zany. Misy lay nanao orientation hoe ry Adama aiza moa ianao, de any amina force cosmique izy no mitady force. Zany hoe any am'ireo force métaphysique na fanahy zany, fanahy na vibration zay tianareo rehetrarehetra. De rehefa nisafidy ary ny olona hoe ato no ialofako, de mipetraka indray ny fanontaniana faharoa. Raha izay arany no misy anao, aiza ho aiza ianao zao? Où en es-tu de ton choix? Aiza ho aiza ianao par rapport n'izay lalana nosafidinao zay. Ary ity fanontaniana faharoa ity no tiako kokoa ho anahy zany, tandrifo anahy. Io fanontaniana io de zavatra ohatrany hoe Andriamanitra mametraka responsabilité ao anatrany Adama hoe Andriamanitra tsy niaccuse azy mihitsy raha mamaky tsara anareo Genesis toko fahatelo, tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe nanao an'izao ianao, nanao an'izao ianao, nanao an'izao ianao. Fa Andriamanitra mametraka fanontaniana.
Ina zany ambadiky le fanontanian'Andriamanitra taritiny tsikelikely Adama hanao constat ataovy ary ny constat ny lalana misoritanao amin'ny fiainanao ataovy ny constat ndao sika resaka de andao hanao constat nanahoana ianao zay tam'izay safidinao zay aiza ho aiza ianao zay le fanontaniana tsy misy jugement mihitsy ao anatin'izany a tsy misy fitsarana fa ianao ihany no asain'Andriamanitra mitsara tena ndao ary a bon tu as choisi de me quitter tu as choisi de m'abandonner et tu as préféré de mettre ta confiance dans le matériel, tu as préféré de mettre ta confiance dans des forces cosmiques. Ok, c'est ton choix. Deuxième question, où en es-tu maintenant? Où en es-tu maintenant? Aiza ho aiza ianao zao par rapport am'izay safidinao zay. Jereo tsara fa tenda am'izay Adamo, jereo tsara am'izay le toy le arao tsara le texte. Tsy mijoro mpitsara Andriamanitra. Fa mametraka miroara eo alohan'ny Adama hoe bon zay tianao ao ary aseko anao amin'ny fitaratra io le safidinao io le zavatra tianao tia ny lalàna soritanao aiza izy ianao zao tenenao amiko ary aza mandainga fa zay hitanao amin'ny fitaratra lazao ahy hoe Andriamanitra raha vadiko zany le resaka zany hoe ianao ihany no asain'Andriamanitra manao constat ny situationnao ianao ny safidy ary droanao zany mienjaka amin'Andriamanitra ary ny hametraka ny fitoisanao amin'ny materiel na amina force cosmique safidinao zany fa ankehitriny rehefa zay lalakombanao a de lazao ahy aiza ho aiza ianao zao de raha vakinao reo tsara io texte io a de tsy ny teny ninina mihitsy Andriamanitra fa fanontaniana petraka ohatra tamin'ny Adama le Adama aiza moa ianao zao de aveo rehefa niteny izy hoe niery anao zahay fa nitanjaka zahay dia niery anao zay de fanontaniana petrany fa iza niteny taminao fa nitanjaka ianao lalina be le fanontaniana le question'Andriamanitra zany natao hoe question style rhétorique fa iza niteny taminao fa nitanjaka ianao raha atao amin'ny fitenin'ny zatovo de ohatra mody mitapy Jesosy hoe Andriamanitra atao fa iza niteny taminao fa nitanjaka ianao fantany ane a izy ihany no asainy miteny zay le izy manao aveu d'échec il a échoué dia tsy Andriamanitra miteny hoe tu as échoué dans ton choix fa ianao no asain'Andriamanitra miaiky hoe j'ai échoué fa iza niteny taminao fa nitanjaka ianao zany hoe tsy niteny taminao hoe mitanjaka fa nga nisy an'izany fa nga nisy niteny taminao hatrany am-boalohany hoe ianao ka mitanjaka fa matoa ianao zao matsiaro mitanjaka de ny masonao no mahita azy satria nolazainy olona taminao navarina fantany tsara hoe fa nanao inona ry zalahy rehetra ary fantany tsara hoe mitanjaka izy fa tsy izy no mamoaka azy fa izy mivady no asainy mamoaka azy ambavany salamo fasivy amby telopolo amby zato ahoana ozy ny salamo fasivy amby telopolo amby zato vakiko kely zao no voalaza zao hainareo ty salamo ty mba sorato kely eo salamo no sivy amby telopolo amby zato Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatry ny hevitro eny lavitra eny voadiniky ao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantatrao tsara ny aleako rehetra ary ino tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova manodidina eo ivovoko eo anatrehako ary apetraka ao amiko ny tananao fahalalana magaga loatra zany eny avy loatra ka tsy tratra aiza no ialako amin'ny fanahinao andeny fafito aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao na de miakatra any an-danitra azy aho any ianao ary na de manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azy aho de indro anyko ianao na de maky ny elatra azy aho mba hitoetra any aparany faranomasina dia mbola entiny tananao ihany aho aza sy hazony tananao ankavanana sy ny sisa fantatr'Andriamanitra tsara nefany tsy izy no miteny aminao hoe nanao an'izao ianao no aninao le voankazo voarary
Mitanjaka ianao sy ny vavan'Andriamanitra mihitsy no mitanisa ny adalan'ny Adama sy Eva fa izy no asain'Andriamanitra miaiky miteny hoe mivadika taminao zahay. Mihinananay le voankazo. Fahatelo, mitanjaka izahay. Zavako. Io no mahasarobidiny atao hoe fiekekeloko. Zaona voalohany toko voalohany, mahatoky sy marin'Andriamanitra. Ko raha miaiky ny fahotantsika isika, de mamela ny fahotantsika sy manadeo atsika ho afaka amy tsy fahamarinana rehetra izy. Mahatoky sy marin'Andriamanitra ka raha miaiky fantany ny tsy fahatanteranao. Fa ianao no andrasany hibaboka eo anatrehany. Tsy mitsara anao Andriamanitra, tsy miapanganao Andriamanitra, tsy manendrikendrika anao Andriamanitra, tsy manondromolotra anao Andriamanitra, fa taritiny tsikelikely anao hiteny hoe kiako abaray eo nanota taminao aho. Zareo le zanak'Adama nanota tao anaty ny tany sy ny lanitra aho. Tsy mendrika ny atao hoe zanakao entsony aho. Fa tsy nivoaka ny vavan'ny dadany zany. Tsy niteny ny dadany na iray minitra aza hoe ianao ane ka nandany ny fananako ny zanako hoe. Tsy niteny ny dadany hoe ianao ane nandao ny trano hoe. Tsy niteny izy. Fa le zanak'Adala no nitanisa. Io ny tsy itovizantsika amin'Andriamanitra. Isika rehefa te hananatra olona de inona no mahafinaritra antsika? Tanisaitsika ny adalan'le olona. Ka ianao ane zao e, ianao ane zao e, ianao ane zao e, ianao ane zao, ianao zao. De mieritseritsy ianao fa izay no bebaka an'le olona. Mieritseritsy ve tsika kristiana fa izay no bebaka an'le olona rehefa tanisainao ny adalan'le olona? Tsy mampiova olona zany. Fa nan'Andriamanitra. Izy no mandeha mitady anao, izy no eo anoloanao, ary rehefa eo anoloanao izy. De ohatra ny olo eo alohan'ny projecteur ngeza be mazava be anankiray, rehefa eo akaiky ny mazava ianao, dia mahita daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy afaka miamorona ianao, ka zany hoe madiodio ihany, ty re tsy de tasy. Tsy afaka nambainga intsony ianao satria tellement mianjaanja. Hoy Billy Graham, evanjelista malaza tiako indrindra, fa maty moa izy. Isika olombelona ozy izy mieritreritra ho tsara sy mieritreritra ho madio noho ny hafa satria tsika mandrefa ny tenatsika amin'ny hafa foana. Hoe za mbola azo jerena amin'ny rakoto sy rabe satria za mba toy izao ihany, fa iranona tena toy izao mihitsy. De izao ozy izy no nananaran'Andriamanitra ozy izy Billy Graham. Ndray andro ozy izy nanasa lamba ny reniko. De rehefa avy sasana le lamba jaza hitanao mbola tsy tam'izany mbola tsisy kosy moa fa mbola le lamba jaza ohatrany any amitsika reny le lamba fotsifotsy reny le fanafina zaza reny. De nasainy reniko nahaha tany tokotany ozy izy le lamba fotsy. De nilatsaka ozy izy ny laneige, tsy nanapoza izy laneige nilatsaka. De rehefa nilatsaka ny laneige, akory ny agagany rehetra. Akory ny agagany rehetra izy. Fa le lamba ny sasany eny, zay tena madio tokoa satria nandaniana savony ary tena nandaniana fotoana ela nikosoka azy tamin'ny borosy sy ny sisa. Rehefa mitaha am'le laneige ery alavitra ery de matroka ihany. Lasa ny saiko rehefa niteny an'io Billy Graham, marina zany. Ay le fahamarinako, zay heveriko fa mba présentable. Par rapport ny hafa, rehefa tarafin'ilay fahazavan'i Kristy, dia matroka ihany. Kanefany, ilay fahazavan'i Kristy tsy mitanisa ny faharatsianao, fa le fahazavan'i Kristy mahatonga anao haneritena ka hoe ay zaho kay tsy de makaiza. Dia zay le fahatsiarovanao tena zay eo anatrehan'Andriamanitra, izay no fahamarinanao. Zay no fahamarinanao.
ny fahatsapanao fa tsy de makaizy ianao ary tsinitsininy ianao tsisy ilanazy ianao no mahatsapa an'izay noho ianao tarafon'ilay fahamasinan'i Kristy dia izay no fahamarinanao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny tsy fanaovanao ratsy na ny fanaovanao tsara no mahamarina anao fa ny fitarafan'ilay mazavanao avy atao reny io sariny biligrama io mitady adio no nanasa lamba ny reny nary lamba madio fotsy mangatsakatsaka tena tsara fa rehefa tarafin'ilay lanezy avy ao aoriana mbola matroka ihany tahak'izay koa tsika inona ny fibebahana maro inona ny fekekeloka marona rehefa miara-dia am' Jesosy ianao rehefa Jesosy no ao anatinao dia mazava aminao ny lalana tsy ny fiarahamonina no milaza aminao ny ratsy nataonao tsy ny fiangonana koa no miteny aminao hoe ikino tsy tokony ho ataonao fa le fahazavana ao anatinao no mampibaribary zany aminao aloha tena convictionnao personnel ao anatinao hoe ratsika iaho amarana koa azy le Petera rehefa miteny hoe za efa nandritry ny alina no teto ane nanjony teto foana haiko io e kapoakako io e asako io ka de ozy Jesosy hoe alatsao amy lalina ny aratinao de ozy Petera ataoko ihany zany noho ny teninao zany hoe tsy tena resy lara ny lehilahy tsy convaincu fa hoe tsy fantatro ena maso ve sa par respect tsy fantatro de nalatsa ny any miaraka ary rehefa niakatra avy eo ka saiky trihatra ny harato de niantsony namana izy ampio zahay de ina nataony Petera nandongalika izy teo anatrehan Jesosy miala amiko fa olombeloko aho rehefa nahita ny fahatsarany Kristy izy raha ny norma tokony izy tsy tokony azo na trondro anankiray aza Petera satria tsy mino zany teny Petera zany hoe tenin'ny olona tsy mino e efa teto ane zay hatramin'ny alina zany hoe teteny hoe za tsy ampianarina ny asako rangatia de mbola nampiny tsotraka ihany hoe kanefa noho ny teninao bon atao ihany aloha satria zay zany nibaikinao e zany hoe tsisy conviction zany tsisy finoana mihitsy zany na de kely ary nefa ny tsy nanakana an' Jesosy namonjy azy tam'izay nanjo azy zany ary rehefa nahita le trondro be debe izy de inona zay misy hoe rehefa tarafon'ilay fahasoavan'Andriamanitra Petera menatra miala amiko miala tsy niteny Jesosy hoe meloka anao Petera tsisy frazy eo na ny ray hoe miala ela koa tsisy ilana azy za efa miteny am'lahy hoe zaoko mbola inona ihany tsy nisy reproche tsy nisy fanomezan-tsiny tsy nisy opa tsy nisy moral tsy nisy kabary fa nataony zay tokony nataony de nomeny azy ny trondro na dia tsy tokony homena an'le trondro ary izy izay no nampibebaka any Petera izay no nampibaradaka any Petera miala amiko fa olombeloko aho io no tena fekekeloka torohevitra ho anareo ary te hitarika ny ankonanao ianao te hitarika ny namanao anao te hitarika ny mpiray vodin'izina aminao anao hoe tsara Jesosy io ambarao ny fitiavan'Andriamanitra aza manao moral tsy ny moralanao à deux balles no mampibebaka ny olona de miteny azay 20 ans de ministère zao rangahy eto alohanareo zao fa tsy mampibebaka ny olona ny moral à deux balles fantany io fa tsy mety io zavatra ataony io fa tsy ny filazanao an'io no mampibebaka azy fa rehefa entinao eo am' Jesosy izy rehefa torinao aminy fitiavan'Andriamanitra sarotra ny tsy hiteny tahaka amy Petera hoe miala amiko fa olombeloko tonga de mibaboka e resy aho tsy zany ve nataon'le kapiteny romana natao tongotra Jesosy
Jesosy midridridry eo amin'ny hazo fijaliana baboka ny lehilahy mbarazaka ny lehilahy kapiteny romanina tompoko fa tsy hoe n'importe qui tsy hoe olona be fihetsempo sentiment be ohatran'ireny le hoe ry Maria zany tomany mahita Jesosy mitomany mijaly kapiteny romanina olona habitué à faire souffrir les brigands no vaky vava eo an-tongotra Jesosy zanak'Andriamanitra tokoa ity na mafy toy ny vato inona aza ny fon'ny olona rehefa eo alohan'ny fitiavan'Andriamanitra izy malemy rehefa eo alohan'ny fitiavan'Andriamanitra tompoko mandady vavolombelona zany zao rangahy manoloana anao nieritreritra anao mafy loha nieritreritra anao enjana nieritreritra anao zao fa rehefa eo alohan'i Jesosy anao dia mandady tsy izy mampandady anao tsy izy hoe mandogaly azy Jesosy fa tellement le fitiavan'Andriamanitra tsy zaka mavesatra inona atao hoe gloire inona atao hoe voninahitr'Andriamanitra amin'ny teny hebreo kabod ny kabod zany mavesatra heninao mavesatra aminao amindrampon'Andriamanitra hany ka tahaka ny Zakaiosy Jesosy feny tonga tao amin'ny Zakaiosy ka tsy nitory teny Jesosy ny teny tamin'ny Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy makany an-tranonao any io bakeo ny filazantsaranao bakeo ny baibolinao mahita ave anao frazy anankiray hoe Jesosy nitory teny tany amin'ny Zakaiosy mahita ave anao frazy anankiray hoe de indro Jesosy fa nanao dinika manokana tamin'ny Zakaiosy hoe Zakaiosy avetsika sy anahy aloha miresaka fa ianao ohatra malazalaza ratsy ianao ohatra ny mpanodikodim-bola ianao ohatra ny olona fetsifetsy ratsy ianao neka collabo amin'ny romain tsisy eo nany frazy ray misy frazy anankiray avy eo miteny hoe Zakaiosy andao zavaka fa ianao mpanota matevin-koditra tsisy fa inona nalehan'i Jesosy tany zany ny sakafo niara sakafo tamin'ny Zakaiosy sy ireo vahiny nasainy satria nanasa vahiny izy de kakeriny tsy nenina fa kakeriny fitiavana hoe ndry tsy zahy tsy zaho zay hororain'ny olona tsy zaho zay hopaipain'ny olona tsy zaho zay kizakizahan'ny olona hoe lasa ny sakafo tany am'izay lehilahy mpanota izy nefa zaho no mba nidirany tranoko tsy nisy tranon'olona na iray nidiran'i Jesosy tao Jeriko afa-tsy tranony Zakaiosy zay zavatra zay naresatra tamin'ny lohan'ny Zakaiosy c'est pas normal ce mec n'est pas normal ce Jésus n'est pas normal fa maninona izy mihinan-kanina ty amiko za nefa ny olona malaza ratsy za andosiran'ny olona rehetra za maimbo eo amin'ny fiarahamonina nefa mbola mihinan-kanina tany le Jesosy fa ahoana io resy Zakaiosy resy de rehefa resy ny lehilahy de inona nataony mitsangana moramora de nakany amin'ny efitrano de zay indreto daholo ny zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana ary tompo ary onerako avy efatsy iny fanga Jesosy ny teny tamin'ny hoe avoay le vola fanga Jesosy ny teny hoe mamoahana ao dommage intérêt tsisy fa izy no tarafin'le fahazavana de ty daholo le nangalariko ty ny indemnité dommage intérêt 4 fois plus zay Jesosy vao nitsangana zay Jesosy vao niteny anio no tonga eto amin'ity trano ty mifamonjena fa izy koa de mba zanaky Abrahama zay ihany Jesosy no niteny nilaza inona zanak'Andriamanitra tsisy moral tsy misy bla 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 tsy misy qu'est-ce qu'il y a fa de hoe izy anio no tonga eto amin'ny trano ty mifamonjena izay no lakile hoentinao manambara an'Andriamanitra amin'ny havanao be de be nareo manoratra ty amiko ina no ataoko amin'ny fianakaviako ina no ataoko tsy misy afa-tsy ny hoe torio ny fitiavan'i Jesosy tompoko ka izy ane zao avelao any aloha ka izy ane zao ka izy ane zao ka izy ane zao avelao any zany c'est pas ton problème torio ny fitiavan'Andriamanitra ambarao azy ny alali ny fitiavan'Andriamanitra azy na dia tsy misy raisina ary izy fa rehefa mazava aminy io fitiavan'Andriamanitra io rehefa tena miparasaka ao anatin'ny lohany fitiavan'Andriamanitra io de ho hitanao fa izy indray no hiteny aminao hoe
tsy anao anty ntsony tsy mety amiko ntsony le manao anty tsy ho ary ntsony afa kaitsy gangy anao aveo fa izy anampianatra anao am'zany tsy misy zay ny asan'ny fanahy zay ry adama aiza moa ianao ry adama aiza ho aiza moa ianao zay fanontanian'andriamanitra zay fanontaniana tsy misy fanameloana fanontaniana tsy misy moral fa fanontaniana hoe ianao ihany mahalala ny tanao ianao any mahalala ny situation anao ianao any mahalala aiza ho aiza ianao zao vonahitra any ao an'andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika jesosy malalo misaotra anao noho ny teninao zay nampitondranao anay indray tamin'ny tsy hitakariva ity ianao anay no hitahiry anay amin'ny fitiava mandrakariva tsy ianao tongotrao tahaka ny mari zahay ka hiteno aminay ianao hoe izy tsy hoe sorona aminy anjara tsara efa nifidiny anjara tsara eo tongotrao ny mahatsara anay satria famondram-po no sitrakao fa tsy fanatitra latsa-drao ianao ka dia ampio zahay mba aizanay koa mampita izany atsaranao zany ny hamaminy ny filazantsaranao am'ireo zay mbola nanapa-kevitra handao anao sao zahay koa sanatria no tsy mahay mampita izany ka lasa mahatonga ny olona handositra anao fa lasa jesosy matahotra jesosy mpitsara jesosy mpanilikilika ny jesosy torinay fa tsy zany ianao tsy zany velively ianao ka dia nidera ny laza ny voninahitra de ho anao reriany zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho anao mandrakizay amen samita in'andriamanitra tampoka amin'ny manaraka indray